zaho izy tena te hanatrika an'le fotoana ao amin'ny tranombokon'olona Analakely dia rahalahy tapahako kely fotsiny efa hatrambola kely no fantatrao le ankizy io eny tompo ohatrany tsy nahafantaranao azy tamin'ny kely nahafantaranao azy tateo aoriana eny tompo voninahit'Andriamanitra dia avy eo eny efa mivavaka ihany izy fa le connexion zany efa tena lasa ambony be dia nanontaniako izy hoe fa ahoana dia nitantarana teo izy hoe zao dia ohatrany hoe nangetaheta be an'le izy zany hoe za koa mba te ohatran'izany fa za mivavaka ihany nefa ny ohatrany ekeko daholo zay fahotana ekeko naturel aminahy dia ataoko daholo ihany dia avy eo nefany tsy tonga taty dia misy fotoana fotsiny dia fasiny hoe jereo ty live ty dia manatrika ny jery an'le live dia te handeha dia tsy tafandeha fa tonga amin'izay ny andro anankiray début mai tsy haiko na 2 na 10 izay dia andeha za dia hoe maraina dia efa niteny hoe hoany androany dia nefany niantso telefôna za mbola misy asa dia niasako anankiray quota par semaine tonga vendredi tena mbola be dia be ny zavatra tsy vitako tamin'io dia niantso nefa le asa anankiray izay tsy maintsy atao dia natao le asa anankiray paika tamin'ny ray atoandro dia zay vao andehanao an'le asa anankiray dia tamin'ny telo sasany mbola tsy vitany tamin'ity herinandro ity dia hoy za hoe tsy andeha zany fa naraka lay tena voatapitra izay eritreritreako izay to dia maty le logiciel tsisy ninina azoko natao tsony dia rehefa tsisy dia le niteneniko teo hoe nekeko daholo fahotako ohatrany hoe naturel taminahy fitsangatsangana zany dia solomona niaraka rovako any tenako ny sotroana toka dia hoe misotro divay dia ohatran'izany dia za taloha tena misotro toka tena tsy fantatry dadana sy mamanay izy fa fantatry ny namako za raha misotro toka dia tsy vera ny saina fa tavoangy tamin'izany dia taminatin'le fotoanan'le hoe nanomboka hoe tafiditra tsikelikely zany dia efa niala nandritra ny 5 volana fa rehefa niala nefany dia tia foana tiako tenena kely taloha tamin'ny sotro toka narary vavony efa nandora fa tsy nasakana anazy fa rehefa tonga amin'ny fotoana le hoe andeha irevy safady amin'le fomba fiteny dia iny miaraka amin'ny maloky sanaka viscon dia hoe efa tsonjovona zany fa rary vavony fa tsy nasakana zany fa alefa ihany dia taty aoriana ohatrany hoe nanomboka le nijerijery live reny dia tsy nanao tsony efa tsy haiko nisy pause teo amin'ny 6 mois teo angamany dia avy eo nisy fotoana nandeha nanao pro niaraka tamin'ny namana dia nandeha tany amin'ny piscine tamble piscine zany hoe hividy boisson dia jerena le boisson ohatrany justar sy jus gazeuse sy boisson alcoolique dia ndao ranga mba kely ohatran'iny dia natao le izy dia sotrona dia ohatrany hoe tsy naninona ny ampitson'iny nisy raha nabavy zay tsy presaka aminahy mihitsy ny teny anahy hoe zaho izy nanofy anao efa 2 volana tany aloha tany fa zao vao tantaranao an'le no fa zao vao tonga le fotoana tantarako anao hoe en résumé tsansan'le izy hoe enao efa niala toka fa tady hiverina dia tena pile au moment izy efa 2 mois nanofy an'le izy fa pile au moment za nanao an'le zavatra dia avy eo amin'izay tonga taty indray za dia ozy izy ny pasteur teto tamin'izay fotoana izay hoe mivatanao izy tempolin'Andriamanitra dia ohatrany hoe ty tranonao fa tsy tranonao fa izy ny tompo-trano dia nanomboka tamin'izay fotoana izay ohatrany raikitra be tato anatiko le teny dia hoe karakaraiko ny trano fa ohatrany hoe raha manana mpanofa trano zany dia tsy karakarain'olona le tenako dia mba ohatrany ahoana amin'izay fotoana izay dia zay no nahavaka natoka dia voninahitra an'Andriamanitra rery ihany dia alleluia saika tsy hijoro vavolombelona satria tena menatra zay vao hijoro vavolombelona zany dia nefany rehefa antanio ambaravarana hoe hijoro vavolombelona ve dia aloha tsy androany za foana ny navalaka fa tonga amin'izay tonga mijery an'le olona mijoro vavolombelona eo dia ohatrany hoe misy culpabilisé be za ato anatiko ohatrany hoe mahatsiaro tena marary be ato anaty fa maniny za tsy samy joro dia avy eo tamin'ny sabotsy nisy ray aman-dreny zay teo akaiko dia rehefa ikaiky farany iny fotoana dia ozy hoe zaho izy te ahitanao hijoro vavolombelona dia gagabe hoe le zavatra adi-panato anatiko ato no teneniny aminahy le za rehefa mijery olo dia avy eo dia ozy hoe zaho izy tsy haiko fa tsy fananiko izy no niteny anao an'iny fa ohatrany tafiteno azy dia zay ny antony tena nijoroko vavolombelona dia averina amin'Andriamanitra ny voninahitra amen alleluia
Amplanina mety tsy takatra ny saitsika fefa mandamina sy mamboatra ny zavatra rehetra Andriamanitra ndao ahalama azo toerana. Misy rahala anankiray zafady. Ya, rahala Bruno, inona ny zavatra niainanao a, inona ny zavatra tsapanao a, dia inona ny toerana misy anao amin'izao? Zavatra efatra no ijoroko vavolombelona. Voalohany zany a ny voalohany zany ijoroko vavolombelona dia narary zany nanomboka tamin'ny 1987. Narary zany dia tsy mety sitrana mihitsy. Dia ilay aretina zany tsy isy dokotera nasitrana azy mihitsy. Misy manako ny maso koa dia marary ny lohako dia mandobe. Zay zany ilay aretina zany nanomboka tamin'ny 87 tany. Dia jalijaly mihitsy zany tsy dia nahita fahasambarana mihitsy tamin'ity marary foana. Izy zany metsika foana eny an-talana eny dia dia mody zany dia manao ohatry zany. Dia vao tamin'ny 2020 zany ny sitrana. Tsy nety intsony ilay aretina. Teo amin'ny telopolo taona teo zany narary a. Dia nisy fahitana nasion Jesosy amiko miresaka ohatrantsika sanao zao mihitsy izy hoe aza tapahana volonao. Ijoroko vavolombelona manko ilay voliko satria be dia be manao lava volo. Efa tsy tokony lava volo ny olona zany raha tsy misy antony manokana mihitsy. Fa za manao lava volo ohatr'izao satria ilay voliko mihitsy zany tsy nitapahana nanomboka tamin'ny 2020 dia sitrana ilay aretina. Dia ijoroko vavolombelona faharoa zay romba n'ilay aretina zany. Ijoroko vavolombelona faharoa indray a, za tsy mahafantatra olona tamin'ity fiangonana ity na iray aza. Tsisy olona fantako ato. Zay mahatonga namiditra eo zany to dia miditra fotsiny tsy mahalala hoe fijorona vavolombelona. Fotry misy miteny ao anatiko hoe tantarao ny zavatra nasian'Andriamanitra taminao. Dia ohatry ny nentin-javatra zany teo hoe dia ijoro vavolombelona mba hampitombo finoan'ilay olona. Satria sao dia lazain'ny olona hoe maditra amin'ilay voliko zany satria misy tantara ilay volo zany. Dia nisy fotoana zany a tamin'ny nidirako tato voalohany nisy fahitana nataon'i Jesosy tamiko zany. Dia miresaka tamiko izy hoe pasteur Rodolphe hozy izy no olona mahay mitory gâteau lafatra indrindra ara-panahy. Rodolphe hozy izy. Dia henoko mihitsy ilay feo hoe Rodolphe. Dia izay nahatonga niditra tato voalohany. Zay zany hoe za zany manketahita fahamasina be satria za tia manao mahitsy zany. Somary tapahako kely anao rahalahy. Teo amin'ny fiainam-panahinao na hoe fomba fiainana tamin'ny aonanao tamin'Andriamanitra, inona ny zavatra tsapanao, zavatra niainanao tao anatin'izay ary. Nisy fiovana nisy zavatra niainanao taloha ve tsy niainanao tsony ankehitriny no voninahit'Andriamanitra. Satria kely fotsiny dia tamin'ny 2003 vita batisa. Za efa mponompon'Andriamanitra hatramin'izay. Efa olona voaforafoa zany. Efa anazy zay zany. Tamin'ny 2003 vita batisa natao tamin'ny renirano ireny. Ary nanaovana batisa anazy zany tsy ohatran'ny ny olona rehetra. Jesosy niteny tamiko hoe tsy maintsy mandeha amin'ny rano be anao dia alevina. Aletika anaty rano. Zafady. Voninahitra ometsika n'Andriamanitra fa ny mety hoe ny zavatra tsapanao rehefa niaina sy rehefa mety hoe fiainanao taloha tsy fantatro. Nisy ohatran'ilay rahalahy teo hoe nisy fisotroana toaka, nisy zavatra ny amin'ny toetra, mifatesitra, mora. Dia izay nanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra fa raha ohatra ka tantara kely ny fiainantsika dia anokanantsika fotoana anankiray jerena ny andro zafady indrindra. Ka ny direktana nafantarako ny pasteur Dolphe aloha za mangetahita pasteur tena mitorony marina. Tena zay mitorony marina tsy mamitapitaka fa tena ilay mahitsy be. Za zany tia mankasitraka fahamarinana. Za zany tsy tia miatsara velatsia. Tena dia niteny tamiko ny tompo hoe pasteur Dolphe hozy izy mahay manolotra gâteau lafatra indrindra ara-panahy. Miresaka ohatrantsika sanao zo mihitsy tena henoko mihitsy miteny zavatra amiko izy. Dia hoy dia ho any amin'ny pasteur io fa io zany ny anazy. Any Jesosy ny pasteur io dia vavaka tao tamin'ny sambozy ka hatramin'izao. Zay aloha vavaka tato. Afrina moa zany ianao zay. Afrina zay. Misy pasteur zay nandraina voalohany hoe afaka mijoro vavolombelona ve ianao izy. Misy mihitsy fa za mianatra aho. Ohatran'ny hoe mianatra zany ohatran'ny sao dia misy milay hoe manahirana zany dia dia andro any zany misy miteny amiko hoe mijoroana vavolombelona fa tsy mety. Dia za ary teo ohatran'ny tomany betsaka janona mihitsy zany teo ohatran'ny misy zavatra mahafinaritra be ao anaty koa zany. Dia lasaka ny ranomasoko dia hoe aloha seho amin'izay fa sao dia tsy tadiavin'i Jesosy Kristy ijoroka vavolombelona amin'ny olona zany dia misy anakay mbola ijoroka vavolombelona koa. Za mipy koa tanàna. Dia vohitsako ny zanak'akohoko. Zakan'ilay zanak'akoho lasa éponge ilay zanak'akoho. Dia tsy maty ilay zanak'akoho. Nefa vohitsako amin'ny kiraro be tena za bebe pointira ihany. Lasa éponge ilay zanak'akoho. Zay koa ijoroka vavolombelona nataon'ny tompo tamiko. Alléluia. Tiako mapetsika eo an Jesosy ho an'ny rahalahy sy ny amin'izay fomba fiainany sy fifandraisany amin'Andriamanitra. Tiako mapetsika eo an Jesosy mahazo toerana tao. Taontsika hitsangana dia hanome voninahitra an'Andriamanitra. Andriamanitra ny ambadiky ny zavatra rehetra.
izy no manana ny planina ho antsirairay avy, izy no mahita ny fotoana mapety amin'ny toerana fotoana hikasihana sy hanovan'ny fiainan'olona anankiray ho azy rery ny voninahitra. Raha eo tsisy afa-tsinao zany, ilay Andriamanitra mety tsy hitanay fa maneho kosa ny fahatsaranao sy ny fahaiza-manaonao eo amin'ny olonao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fivampiainana, misaotra ny amin'ny fifanenana aminao ka mahatonga hitantana, anafaka, ampizoro, ahita izay mety io tsy ho takatry ny saina fa ianao no mahatanteraka ny zavatra rehetra. Omena ianao ny voninahitra Tompo, ary ho anao rery ihany zany satria ianao no maneho sy mahatanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mampiatsika an Jesosy a. Satsika ny mpanompon'Andriamanitra manao. Alleluia, vavaka atsika. Misaotra Tompo ny amin'ny fitiavanao anay. Tianao zay Jesosy io, ary tena marina Tompo, le fitiavana tena tsy manam-paharoa ny fitiavanao anay. Le fitiavana izay nahatonga famirapo, ary ny fitiavanao izay ahafahany tonga eto amin'ny fanotronao hiaraka aminao zay Jesosy io, ary vonona izay andrainao amin'ny teninao. Tariny manakary fa ny masonao. Amen. Afaka mipetraka atsika. Alohan'ny hafan'Andriamanitra dia mba misy teny kely ty mba ampiomanana fontsika ifantoko amin'ny teny fa tsy amin'ny problème na amin'ny solution. Raha ohatra mamaky baiboly sika dia zavatra anankiray anisan'ny tena manintona ny olona dia mahita le fagagana ao amin'ny baiboly hoe misy sitrana, misy marary dia sitrana, misy olona ataontsika hoe manana tena zavatra impossible dia van'Andriamanitra. Dia anisan'ny tena hoe mahatonga ny olona somary tena ohatra maniry le izy zany dia manarakaraka an'izay dia zavatra anankiray koa tena anisan'ny tena mahakasika ny olona raha mamaky baiboly dia mahita fampiasan'Andriamanitra ny olona anankiray hoe tena hoe raha mba za mampiasan'Andriamanitra ohatran'io dia tiako mitenao Andriamanitra tsy fitavan'olona Andriamanitra. Amen. Ao amin'ny Isaia toko 9:7-10 ozy ny tena Andriamanitra manao hoe toy izay ne ianao mba niain'ny ditiko dia ho tonga tahaka ny olona fiadananao. Amen. Andriamanitra zany misy fiadanana tian'Andriamanitra ohatran'ny olona zany zavatra tsy tapaka mihitsy no man'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra rehetra. Fa eto ny tena Andriamanitra ny tena tahaka izay. Zany hoe zany misy ohatran'ny zavatra anankiray ohatran'ny enina zany dia zay Andriamanitra miteny manao hoe ny didin'Andriamanitra tokony atao ienoantsika. Ny ten'Andriamanitra tokony ienoantsika. Amen. Misy tantaran'ny olona anankiroa amin'ny baiboly somary sy kely alohan'ny idiran'ny ten'Andriamanitra dia mitovitovy izy ireo dia Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy Isaia mpaminany. Rehefa miteny Andriamanitra amin'izy ireo dia zavatra tsikatrako raha mamaky baiboly dia zao vao vita ny ten'Andriamanitra tonga dia manao exécution zareo eo ny eo. Tsy manontany, tsy miady varotra Mosesy sy Eli mpaminany fa tonga dia manao. Somary raisiko kely anie Eli mpaminany vao miteny Andriamanitra manao hoe mandehanao mandeha mankany amin'ny renirano Kerita fa any anao mialoka ozy izy dia any amelomako anao dia ozy ny baiboly hoe tonga dia lasa Eli. Tsy nametraka fantany izy ahoana satria mosary io dia mialoka eo amin'ny renirano ohatrany hoe andehanao mialoka eo amin'ny moron-drano ny kopa ohatra fa tonga dia nandeha Eli. Rehefa teo no mikaritra ny rano fantantsika tsara tara zay dia zao tsy niteny Eli fa ny andro ny tenin'Andriamanitra. Tonga fotoan'Andriamanitra dia niteny Andriamanitra tamin'ny Eli mpaminany manao hoe mandehana mandeha makany Zarefata ozy fa misy vehivavy manantena irako amelona anao. Dia ozy ny baiboly tonga dia nandeha Eli mpaminany. Zavatra diavin'Andriamanitra amintsika ireo olona dia zay toe-po zay. Toe-po miain'Andriamanitra tonga dia manantanteraka fa tsy hoe mbola manontany na hoe miandriandry. Ninona zavatra mandalo fantantsika tsara fa vehivavy manantena tanàna ny mpanompo sampy io Zarefata io antiro fa tonga dia nandeha Eli mpaminany. Tsika raha tonga eto tena mety manana problème ny olona mety ontsika hoe faly tonga eto amin'ny fandrian'Andriamanitra mba tia hiombona amin'Andriamanitra fa ny tena dia diavin'Andriamanitra tahaka ny Eli mpaminany hoe tonga eto iainon'Andriamanitra. Fantantsika tsara fa Eli mpaminany hoy izy Jakoba hoe olona tahaka antsika nahery mivavaka dia tizako hoe nahery mivavaka Eli fa Eli koa dia olona tahaka antsika
ny ainon'Andriamanitra ary tonga dia makasitraka ny ten'Andriamanitra. Vokatra izay toetra ny Elia zay na tonga zaka izay nataony Elia dia tonga dia zavatra mahagaga daholo. Tsy hoe kory hoe misy fotoana antsika raha hoe mizavatra anankiray mitranga dia mihevitra ny olona hoe zao formule fa formule tonga anareo olona miainon'Andriamanitra dia tsy manapa-kevitra tonga dia manapa-kevitra mandateraka ny ten'Andriamanitra eo eo tonga dia mitranga ny vokatra. Tsy hoe ataontsika hoe Solomona dia mivavaka tamin'Andriamanitra dia ohatran'izao vokatra iny fa rehefa makato ny ten'Andriamanitra anao dia mandateraka tonga dia mitranga eo. Jerentsika tsara ny Elia mpaminany rehefa ny teny Andriamanitra manao hoe mandana miseho amin'ny Ahaba tonga dia nandeha izy. Nefa fantatra tsara fa Ahaba fofon'ny ainy Elia mpaminany. Dia zareo rehefa niona tamin'ny Ahaba Elia mpaminany dia naninona tsy tapaka ny lohany tsy maty izy satria nakato ny ten'Andriamanitra. Rehefa tonga teo amin'le tenim-botry Karmely izy dia jereo hoe zay Andriamanitra zay mandatsaka vain-danitra izy ny Andriamanitra ozy izy dia nasiananao aloha ny mpaminany ny bala. Fa jereo ny zava-nisany rehefa tonga ny tony Elia nanao ny mpaminany ny bala 500 sy nininantranga. Fa rehefa nanao Elia mpaminany Elia sy nivavaka izy manao hoe Andriamanitra meno aoka no midatsaka ny afo mahafantatra fa ianao Andriamanitra. Tsy zany nivavaka antony Elia fa iny nivavaka antony Elia meno Andriamanitra ozy izy ary aoka ny fantrenireo ho tsapan'olona fa anao Andriamanitra. Vavaka afaka misy nataony Elia mpaminany dia nilatsaka ny afo. Ny zavatra diavantsika io tsy voatery hoentina mbavaka io fa teny ilaintsika dia tsika miainon'Andriamanitra mandateraka ny ten'Andriamanitra. Amen. Hain'Andriamanitra ny problemanao, hain'Andriamanitra ny problema, hain'Andriamanitra zavatra ilaintsika io fa ilain'Andriamanitra tsika tsika manao ohatra ny fontsika ho azy ary tsika tonga dia mangataka. Raha ohatra zao Andriamanitra ny tema rehefa manao hoe amin'ny lalam-panompo manao hoe fanasa tongotra nareo dia vao tonga anao tonga dia ataonao ilay izy fa tsy hoe afaka herinandro ohatra dia ohatra ny Andriamanitra tsy marina satria rehefa amin'ny ten'Andriamanitra dia tonga dia misy akony foana. Rehefa nataontsika hoe tonga tamin'ilay jampa tamin'ny aron' Jesosy indray rehefa niteny ilay jampa manao hoe Jesosy eo mamindra fo amiko dia Jesosy tsy tena manao hoe avefa ampahiraha tokony masonao fa ho Jesosy manao hoe lasi feta ny maso dia mandehana mandeha mankany amin'ny rendranony anany amin'ny fariny Siloama ozy izy. Jereo hoe tsy misy fandraisana le fanasitrahana mihitsy fa voana ndray le jamba raha mba le jamba ny tena manao hoe zao solution mandihy anao dia mba vita ny jamba zay jamba asianao mandihy mety vita zany fa tsy zay fa izy jamba mihitsy mandana mandeha makany amin'ny fariny Siloama tsy nijery ahoana tokavako any aizy zany fa zao voana napakefra le jamba dia za sura fa nisy olona nitarika azy tonga tany hitantsika mivokatra. Tiako mitenonao eto Andriamanitra androany aleo le solution de diavantsika aleo le solution Andriamanitra dia inona iainon'Andriamanitra dia anapa-kevitra antanteraka ny ten'Andriamanitra eo ny eo. Amen. Mahita androany fa teny ataontsika hoe hikasika anao Andriamanitra hikasika Andriamanitra rehefa anohitra fontsika tsika ho an'i Jesosy ary antanteraka ny teniny tsy misy fiampitra vavaka atsika. Daontsika hitsangana anomana fontsika tena hoe fafantsika ao anatintsika anaty mivavaka mety zavatra mety problema mety hiverintsika solution fa hivavaka atsika androany mba tena sokatra fontsika ilasan'ny ten'Andriamanitra akataovantsika ten'Andriamanitra raha eo. Misy ora to fandroanao dia mbola seho aminay tsy tonga zay tompo hoe hitady vaolana fa ianao dia diavinao eto androany tompo dia vavaka zay tompo mba hiesitra daholo androany ninina mety zavatra manavesitra ny fonay mety mameno anay tompo fa tena hisokatra anatinay mba hidirany teninao anjaka ny teninao anapahanao sokafanay tompo anao safidy Jesosy eo mba tena atanteraka ny teninao eo ny eo. Misy ora Jesosy eo ny fitiavanao anay makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Tehaka atsika ho an'i Jesosy ary anasantsika ny ten'Andriamanitra. Alleluia. Naotsika no fahofa ny tanantsika any amin'i Jesosy. Tiako fantatro fa ny antony atongavantsika eto dia ny voninahitra n'Andriamanitra. Zany mahatonga ny Davida mpanao salamo ny teny hoe Jehovah Andriamanitra ozy izy azy izahay nomena voninahitra fa aoka ny anaranao rery. Ny anaran'ilay tokana mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay mpanjaka ny mpanjaka sy tompontompo mendrika ho amin'ny fiakofana fiderana fitsaoana izy rery nomem-boninahitra mandrakizay na mikaso-panovana fiainana kaso-pamangina toepo manova manafaka mampijoro anao mamafa ny lasanao mitondra anao amin'ilay fiainam-baovao anehoany fa zanany ianao ahofahofay any amin'ny lanitra ny fonao manontolo ny tananao dia teneno Andriamanitra
tiakasitraka anao ny fanahiko, te hisotro anao ny foko, fa ianao rery mendrika io dia raina mandrakizay. Ianao manova nefa tsy miova mandrakizay. Dia aoka ny teninao hitoetra betsaka atao amponay. Aoka izay tena anapahatsiarovana ny fahamarinany teny mba tsy ho atao ambolombolo ny fampianarana maro samihafa izay misy eto amin'izao tontolo izao amin'ny famitahana. Satria izao andro farany izao Andriamanitra dia andro ny lazanao fa mila fitandremana fa na ny olo-bo fidy azy dia ratsy miambina dia mety ho voafitaka. Aza velo zavatra mireny